olana amin'ny resaka pasiport no tsy mbola ahafahan'ny filoha aloha Marc Ravalomanana miverina eto Madagasikara hono mpisolo vavahady izay niainga ho atsy Afrika Atsimo androany. Etsy ankilan'izay efa taona no efa niandrasan'ny CSI ny fandaniana ny volavolan-dalàna mandidiny amoana ho mangarahara sy ampabemaso ny karama tamby karama ary ny tombontsoa azo ny fahefana mpanantanteraka toa ministra sy ny filoham-pirenena. Hatreto mbola tsy nisy ny lalàna manery izany. Ny tany-tandalana ihany no miantoka ny fitohizan'ny fiara-miasan'ny vondrona Eoropeana Madagasikara. Hoy ny komisera manokana ny vondrona Eoropeana misahana ny fampandrosoana. Ifantoka amin'ny fitantanana ireo harena ara-boajanahary sy ny fitokisan'ny vahoaka ny fanampiana avy amin'izy ireo. Androany no ny farana andiany komisera ny fampandrosoana Andris Piebalgs. Nafana ririna ny Tetsanalakely raha toa ka somary nangingina izany teny Antotapena ka nandritra fampitana mivantana ny mondial tamin'ny alalan'ireny écran géant ireny. Nilamina amin'ny ankapobeny ny alina saingy fomba iray iverena ny sakaizan'ny alina tsikelikely amin'ny fahazarany ny fivoahana iraisana toy izao. Mikendro lasa Spiderman, teratany italiana mahavita ny andika zanatohatra miisa 7.30 amin'ny tanany ilany. Zanatohatra mielanelana 12 cm tsirairay, zava-bita miavaka voarakitra ao anatin'ny boky Guinness, ny andindrina avy hatrany. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Amizay fa raiky tsara ela ny andrasa tenisa any ity tulira voalirira bandy Cyril ao Antsahamanitra ala 12 jona amin'ny telora olo Cyril sy ny folongony datora beny tsara olga etsetsetsetra ry bandy sy tagaka telora voalirira ty sovalina voatira zany tatika lesarety de tonga fa ijery fiety. Sponsor BKG, Comadis, Média Officiel, Dreamin, partenaire Titan Jason, RDJ, ASM Radio, Cool TV, Mamicom. Un événement One Vision. 1, 2, 3. E fantatro fa en formula satria mampiasa formula madio ery zato nifony la satria borosina amin'ny formula tiary misy vaovao mahasoa mahafinaritra zato amilay zay mividy formula roa dia mahazo borosy nify ray Maimai-pona fianao nga ahoana ietena maimai-pony ararody a tsisan'andro io fa voafetra ihany le fotoany mandehana takeden'izao a hiazaka zao eny amin'ny varotra mahazatra anao makaroa amin'ny dentifrice dia mahazo ray amin'le borosy nify formula. $160,285,000 FMG ny tirilirany Kente Plus ny sabotsy 7 jona izao. Korsa troty io izay atao any Engen. Kente Plus io mazava ho azy ilainy tady soavaly 10 tonga voalohany. Tadidy io ary 160,285,000 FMG ny vola be miandry anao. PMU vola be. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. CIDEF, une garantie de qualité. Tongolo voatetika, miavaka kotomila, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafizy amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafizy amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance.
Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsy dina ny tokantranao amin'izao alina izao asaina mpanajanjary ianao anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny fahitalavitra Cool TV. Ny pejy politika avy hatrany nomboantsika izany mandray lesona amin'ny lasika ho ny filoham-pirenena malagasy ary tsy midika ho fivarotana tanindrazana ny filazana fa manana velaran-tany azo trandrahana sy antsoina mpamatsy voly sika. Io no fanazavana no entin'ny filoha Rajaonary Mampianina manoloana ny vaovao navoaka ny RFI izay nilaza fa isan'ny noresan'ny delegasiona malagasy tany Israel mahakasika ny tany 8.0 tapitrisa hektara azo ambolena eto Madagasikara. Fotoana izay nilazan'ny filoham-pirenena ihany koa fa efa ampy ary betsaka ny famatsim-bola ho enti miasa efa ampelantanana ankehitriny. Fanampanazavana. Fanamboaran-dalana isa laram-pahamena amin'ny fitondrana Rajaonary Mampianina. Lalam-pirenena maro no vatsiany vondrona Europeanina vola, isan'izany ny asa natomboka sy efa mitohy any Morondava izay nojeren'ny komisera Europeanina niaraka tamin'ny filoham-pirenena omaly. Lalam-pirenena karazany 7 rakely indrindra no amboarina ho ny filoha ka isan'izany lalam-pirenena 420 dia nanontaniany ny mpanao gazety. Ny azoko antoko, azoko lazaina dia efa betsaka ny famatsim-bola izay misy amin'izao fotoana izao amatsiana andreny foto-drafitrasa maro samihafa ireny. Misy nefa ny atao hoe priorité na ny laram-pahamehana izay tsy maintsy apetraka amin'izy ireny misy tetim-panorona ihany koa izay apetraka amin'izy ireny. Ny anisany anankiray izay niteneniko izao dia ny hoe tsy ny hanao lalana 10 kilometatra akory no zava-dehibe fa aloha manao lalana 100 kilometatra folo any amin'ny toerana izay mamokatra. Novalian'ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina ireo nosikajiny ho mpanakiana azy nandritra ity fandalovan'ny taty Morondava ity. Isan'ny nanontaniany mpanao gazety azy ihany koa ny momba ny vaovao notanteriny RFI mahakasika ny votoatiny dia ny delegasiona malagasy tany Israely sy ny ilazany delegasiona malagasy momba ny fisian'ny velaran-tany 8.0 tapitrisa hektara azo volena. Tsy nisy fifampivarotana tany natao tany Israely raha ny fanazavany. Iza no sahanao an'izany? Tsika ke mba makalesona amin'ny tantara sy amin'ny lasa ihany. Zany ny nanaratsy sy nanimba ny fitorana sasany za dia milaza amintsika fa tsika tsy varotra tanindrazana na oviana satria fatatsika fa zava-dehibe loatra amin'ny malagasy zany tanindrazana zany. Fa izao ny ilazana an'izany tsy midika akory hoe tsy manana velaran-tanitsika izay azontsika malagasy trandrahana. Azo etsotsika mpamatsy vola trandrahana. Fa raha izany no lazaina hoe mivarotra tanindrazana zavatra hafa zany zavatra zany. Atserovana ny Rarada EU tamin'ny taona 2024 izay isan'ny nampiongana ny fitondrana Ravalomanana ity resaka tany 8.0 tapitrisa hektara ity. Entitra ny teny filoham-pirenena fa tsy amerina ny fahadisoa ny fitondrana teo aloha ny fitondrany. Manoloana fiainam-pirenena ankehitriny, maro no iandrasana fihetsika entitra tahaka izany avy amin'ny mpitondra. Isan'izany ny ady amin'ny kolikoly izay mahakasika olom-boafidy, mpiasan'ny fitsarana hatramin'ny mpiasa-panjakana ambony samihafa. Fa tsy mbola voarain'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana ny pasipaorony hatreto na dia fantatra aza fa isan'ny ny fampiresahany ity farany sy ny filoham-pirenena izany tamin'ny fionan'izy ireo farany fitsidiana tselatra nataon'ilay mpisolo vava Afrikana Tatsimbra Ian Kerin teto amintsika hatramin'ny afaka omaly. Ankoatry ny fampidinan Ravalomanana marika io dia ny fampiresahana tamin'ireo tompon'andraikitra malagasy ny ona taminy ihany koa ny fandreniny ireo zavatra sy manandritra ny krizin'ny fanesy teto amin'ny firenena. Fanazavana. Taorian'ny fionan'ny filoha Rajaonary Mampianina hery sy ny filoha teo aloha Ravalomanana marika dia niely ny resaka fa hoe efa eo ampelantanan'ny filoha teo aloha ny pasipaorony. Tsy marina nefa izany raha nambaran'ny mpisolo vava azy, antony izay mbola mahasarotra ny fiverenany eto an-tanindrazana. Hikaroka ny fomba rehetra nefa izy raha nambarany hatrany mba hahafahan'ity filoha teo aloha ity miverina eto Madagasikara indray. Angatahany ihany koa ny fanonerana ny finanan'ireo mpandraharaha sy mba nandritra ny krizy. Unfortunately, a date has not yet been agreed to. The former president doesn't. Hatreto aloha dia mbola tsisy resaka daty ny amin'ny fiverenan'ny filoha teo aloha eto an-tanindrazana ary hatreto koa izany dia mbola tsy azo ny pasipaorony izay antony lehibe anankiray ahafahany miverina eto. Kanefa mino izay fa tsy maintsy misy fomba ahafahana manamora izany fiverenan'ny filoha teo aloha eto an-tanindrazana izay. Tsy ny resaka hoe fiverenan'ny filoha teo aloha an-tanindrazana ihany no ladinika sy ny antodian'ny Ndremoto Brian Kerin teto Madagasikara fa niresahana ihany koa ny fanonerana zany ireo miaraboina
tamin'ny crisy maro samihafa mifalimby teto Madagasikara ary tamin'izay indrindra ny mionany tamin'ny zareo tao amin'ny filakevitry ny fampihavanana malagasy ary nandray azy moa zany tamin'izany fotoan'izany ny filoha sy ny filohevitra dia azo lazaina ihany koa fa nisy fivoarana ny dinika mahakasika nisy zavatra izay ary betsaka zany zavatra fampiasana teo dia niona ihany koa izy tamin'ny filohan'ny antenera pirenena amin'izao fotoana izao izay midika ihany koa zany fa mandray ny andraikitra sahatandrify azy ihany koa ny filohan'ny androm-panjakana io mahakasika ny antodian'Andriamatoa Brian Kevin. And those are critical organizations. Ny fifampidinian'ny samy malagasy amin'ny alalan'ny fampiaonana ireo filoha efatra amin'ny rahalahy teo aloha sy ny filoha ankehitriny isan'ny hevitra novoizin'ny FFKM ireo araka ny loharanom-baovao akaiky ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara tsy mametraka olana amin'ny anatanterahana izany eto Madagasikara ireo filoham-piangonana. Zany hoe raha izay no izy dia tsy maintsy andrasana ny fahatongavany Marc Ravalomanana. Tsy nanamarina izany ny RCV Antananarivo Dao Maria Arsène razanak'olona androany raha nanontaniana momba ny dinga amin'ny fampihavanana efa vitan'izy ireo. Ohatra tsy tiako tenenina ilay havana satria tsy anjarako nanana izay fa iarahanay midinika ny zavatra tahaka an'izay fa iteny aho manahirana hoe FFKM teny komaly zay ataoko eo manana azy izy io fa ho tonga amin'ny lerany zay. Tsy mbola lahara-pahamehana amin'ny sehatra maro ny fampidiana Ravalomanana na ho an'ny fitondram-panjakana na ho an'ireo maso ivovahiny samihafa. Efa nangina ihany koa ny SADC izay nitaky izany fatratra teo aloha. Tsy mbola misy daty voafaritra mazava ny amin'izany na dia efa maro aza ireo dingana natao. Mbola amin'izay pejin'ny politika izay hatrany hatreto mbola tsy misy ny lalàna mifehy ny famoahana amin'ny fomba mangarara ny tambo karama sy ny tombontsoa ireo tompon'andraikitra ambony mpanantanteraka ao amin'ny fitondrana toy ny filoham-pirenena sy ireo minisitra isan-tsokajiny raha ny fanazavana azo avy amin'ny CSI tsy mandany famoahana izany anefa ny filoham-pirenena Rajoelina Mampianina nandrasana tsy ela araka izany ny fandaniany ny volavolan-dalàna mahakasika izany fanadelina. Tokony azo lalàna ve vao ilazany marina momba ny tombontsoa sy ny karama raisin'izy ireo avy amin'ny volam-bahoaka ny eo anivon'ny fahefanam-panatanteraka. Ny taona 14 no nisy ny volavolan-dalàna napetraky ny CSI na ny komity misahana ny fiarovana ny lanja-tsaina mikasika ny fanambarana ho fantam-bahoaka ny tambo karama sy ny tombontsoa azon'ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny fahefanam-panatanteraka. Efa taona no efa niandrasan'ny CSI ny fandaninan'io volavolan-dalàna natolotra izy ireo io. Laha fitadiavana l'information zany araka le teneniko teo dia ho an'ny CSI PGDI dia signeoni dia fanentanana ireo ministera ireo anatanteraka ilay principe voalaza ao anatin'ilay charte. Ny atao hoe tena lavitrezaka zany dia fametrahana lalàna loi sur l'accès à l'information. Efa nisy ihany ny proposition de loi nataon'ny CSI tamin'ny 2010. Miandry zany ny adoption kanefa araka ny voalaza teo sarotra ilay izy nefa mila fanentanana ny rehetrarehetra. Ny karama ho ianao iny dia arakaraka ilay ministera zany hoe raha ministera ny finance ohatra ny resaka arabola ka mipetraka hoe tokony ho hitan'ny olona avy ny fahafantarana izay karama izay dia zareo zany mahafatry misy le atao hoe exception ka asa mbola fanontaniana no apetraka hoe ao anatin'le exception ve hatreto aloha izay karamany piasa karamany mpitondra ny député sy ny sasany. Tafiditra ao anatin'ny zon'ny olom-pirenena ahafatam-baovao indrindra momba ny fitantanana ny volam-bahoaka ny fahafantarana ny antsipirian'ny vola raisin'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry. Ny fanontaniana mipetraka maninona tsy misy ny famoahana izay raha toa ka ametraka ny fitondrana tsara tantana ao anatin'ny mangarahara na ny antsoina hoe la bonne gouvernance dans la transparence ny eto amintsika. Efa naneho ny fahavononany amoaka izany ho fantam-bahoaka ny filohan'ny repoblika. Angamba tsy dia marina loatra fa itsika ny teninao teo manao hoe tsy dia misy mangarahara loatra. Tena mangarahara daholo ny karaman'ny mpiasam-panjakana. Hatramin'ny karama filoham-pirenena hatramin'ny karama mpiasa azo jerena daholo zany satria misy didy aman-dalàna mahakasika an'izany. Ary raha mikasika manokana ny sombava-bahoaka izay lazainao teo dia misy décret am-panjakana izay mamaritra an'izany dia azo atao tsara mahafantatra hoe ohatrinona no raisin'ilay olona ireny dia afaka mampitahy isika zany hoe manahoana ny karaman'ny antokona olona etsy oharina amin'ny antokon'olona ao.
Andrasana ny fanatanterahana izany, hatreto aloha fantatra fa ilay folo tapitrisa ariary voalaza fa karaman'ny député dia tsy karama raisin'izy ireo isam-bolana akory fa fitambaran'ny tombontsoa ny karaman'izy ireo nandritra ny 3 volana sy tapany. Nisy ny visioconférence ny famizarana traikefa momba ny mangarahara tetsy amin'ny centre de formation à distance Anosy niarahana tamin'ny CSI sy ny mpampianatra iray avy any Suisse. Fifidianana avokoa no mametraka ireo tompona andraikitra isan'ny tokony toy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo, lehibe ny boriboritany, mpanolotsaina ny tanàna, mpanolotsaina ny boriboritany ampahany amin'ny votoatin'ny tolo-dalàna, avy amin'ny vondrona parlementera malagasy miara-miainga ireo. Ny 17 meteo no efa napetraka teo anivon'ny gouvernement izany. Fantatra kosa nefa androany fa omaly izany voavoarain'ny ministeran'ny atitany raha ny fanazavana azo fanatediny. Tsy fantatra izay zavan-tranga fa iray volana latsaka ty aoriana andrenesana nefa natongavany teo anivon'ny bromaharitry ny anteny miram-pirenena vao rehefa tonga eny am-pelatana amin'ny ministeran'ny atitany ilay volavolan-dalàna momba ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana. Omaly ariva no tonga tety amin'ity ministera ity ireo tolo-dalàna makasika ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana. Raha nambaran'ny sekretera jeneraly hatrany dia amin'ny alatsinainy nodinihana miaraka amin'ny ministra io tolo-dalàna io. Avy eo rehefa vita ny amendement na ny fanovana izay ho atao ao anatin'io tolo-dalàna io dia ho alefa eny amin'ny gouvernement, izany hoe ho averina eny amin'ny gouvernement io tolo-dalàna io. Ka ry zareo indray no andefa azy eny amin'ny anteny miram-pirenena mba ho laniny ireo solombavam-bahoaka. Vondrona parlementaire tokana no mbola nanolotra volavolan-dalàna momba ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana hatreto dia ny VPM malagasy miara-miainga. Isan'ny voarakitra ao anatin'io ny fandaminana ny fomba fifidianana mba tsy ho lasa fitaovana politika fotsiny ireo tompona andraikitry ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana toy ny ben'ny tanàna ohatra fa mba ho afaka mandray fanapahan-kevitra araka izay nifidianan'ny vahoaka azy. Isan'izany vaovao anatin'izany ny fametrahana ny fiara-midinika momba ny vola ampiasaina ataon'ny gouvernemanta sy ny rafitra akaiky ny vahoaka toy ny faritra sy ny faritany ary ny komina. Eo ihany koa ny fandrindrana ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny fifidianana ny ben'ny tanàna ny boriboritany sy ny mpanolotsaina isaky ny boriboritany ary ny fametrahana ny filan-kevitra Antananarivo, ny fanovana ny isa sy ny faritry ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana mba hifanaraka amin'ny filan'ny mponina sy ny sehampiariana, ny famaritana mazava ny tena andraikitry ny PDS sy ny fepetra ahafahana mametraka izany mba hialana amin'ny fampiasana azy ireny ho fitaovana politika sy ny maro hafa. Misy andininy 770 ity volavolan-dalàna ity izay azo ambara fa manome lanja sy asiny ny tena toko politika manoloana ny fanatanterahana ny fifidianana. Araka ny fanazavana niaraka tamin'io volavolan-dalàna io dia tokony ho tanjona amin'ity taona 2024 ity ny fanovana na ny fandrindrana andreo karazan-dalàna rehetra mba anana fahefana avy amin'ny vahoaka ireo olona mitondra azy ireo fa tsy olom-boatendry na olona tolotry ny mpitondra olaniana hatrany. Tombona ny fanjakana ohatra ny fampiakarana ho 20 tapitrisa ariary ny fanampianan'ny komina, ny fitsinjarana araka ny tokony ho izy ny teti-bola sy ny hetra na ny décentralisation budgétaire fiscale ohatra no isan'ny olana. Ny zava-nisy hatramin'izay dia ny hoe ny 300 ny volam-panjakana ihany no tantanandreo ratsa-pitondrana akaiky ny vahoaka. Mazava ho azy fa tokony ho tafiditra ao anatin'ny fandrafetana ny teti-bolam-panjakana 524 ny faritra. Mampametra-panontaniana ny hoe inona ny antony mampialangalana amin'ny fandiniana izany. Tokony alohan'ny volana Novambra izay efa fotoan'ny orana nefa ny fifidianana ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna. Izany hoe tsy afaka miandry ny fivoriana ara-potoana faharoa ny anteny miera amin'ny Oktobra ny fandaniana ireo volavolan-dalàna samihafa izay natolotry ny solombavam-bahoaka mba handrindrana izany raha tsy natao amin'ity taona ity izany fifidianana izany. Eo amin'ny pejin'ny toe-karena kosa indray ny faran'androany ny dian'ny komisera manokany vondrona Europeana misana ny fampandrosoana Andris Pibalks izay naharitra 3 andro. Afa-po tamin'ny jeritodika izay nataony mahakasika ny vokatry ny fanampian'ny vondrona Europeana ity solotenan'izy ireo ity ny tany tandalana ihany no miantoka ny fitohizan'ny fiara-miasany amin'ny Madagasikara. Fanatediny. Ho amafisina hatrany ny fiara-miasan'ny vondrona Europeana sy Madagasikara. Araka ny nandrasana ny vokatry ireo tetikasa maro, niarana tamin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, nandritry ny 5 taona tao anatin'ny krizy sy ny andalam-panatanterahana, teo amin'ny lafin'ny foto-drafitrasa, fambolena, fahasalamana ary fampianarana izay niompanana ireo tetikasa ireo. Malagasy maro no nahazo tombotsoa tamin'izany. La population accepte bien ces projets et il y a bien bon contact entre le peuple. Ny fanaraka tamin'ireo mpahazo tombotsoa ireo tetikasa ireo izay nifandraisany taminay mpamatsy vola.
mino sy manantena fa tsara fototra ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy ny vondrona Eoropeanina ankehitriny. Everiko ihany koa fa raha izao no mitohy dia sokajiana ho tantara sisa ny fahantrana eto Madagasikara. Dans ce pays où les pauvretés pourraient être dans le passé dans les délais très courts. Ny fanomanana ny ampiasana ny tahirim-bola Eoropeana ao amin'ny fampandrosoana andiany faraky ambin'ny folo na ny 11e Fed izay mitetina 5,700 tapitrisa euro any Madagasikara no dingana manaraka teti-bola fanomezana avy amin'ny vondrona Eoropeana ary ampiasaina hatramin'ny taona 2024. Ny fanjakana tsara tatana natao lahara-pahamehana ahafahana mamany olana rehetra toy ny eo amin'ny lafiny fitantaniny ireo harena ara-boajanahary sy ny fitokisan'ny vahoaka. Le gouvernement est d'accord que dans les secteurs de concentration, ils sont prêts à travailler avec nous, qu'ils sont... Efa naneho ny fankatoavany hiara-iasa amin'ny vondrona Eoropeanina eo amin'ireo sehatra ireo ny gouvernemanta malagasy. Mahatoky ny fahaiza-manao ny gouvernemanta ao. Raha ny hevitro, ny fampivoarana andraisan'ny rehetra anjara no lahara-pahamehana. Manana harena mila trandrahana ihany koa ny firenena. Le pays a énormément de ressources et il faut bien utiliser ces ressources, c'est clair. Isan'ny ovatsiny ny vondrona Eoropeanina ihany koa ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Momba ny resaka tontolo iainana sy ny fiarovana ireo harena sarobidy, misy ny tetikasa ny Alliance Voargasy izay azo famatsim-bola ihany koa. Raha tsy ahivina, ny taona 7 sy 4 no nisy fitsidihin'ny komisera avy amin'ny vondrona Eoropeanina farany teto Madagasikara. No tanterana androany tetsy amin'ny Bukasa Antanimena ny agriculture familiale na ny fambolena mifototra amin'ny fianakaviana hetsika mikarakaraina ny fiangonana katolika momba ny fiarakarena mahery ny 20 ireo fikambanana indray anjara tamin'izany fampiratiana izany. Nahitana ireo seha-piariana maro samihafa toy ny fambolena, ny asa tanana sy ny maro hafa nisy ny valandresaka nataon'ny artsevêkana Antananarivo izay niarahana tamin'ireo kristianina katolika tonga nanatrika izany taorian'ny lamesa fanokanana. Ivadika pejy afa kosa indray isika mitohy hatrany ny fampiofanana ho an'ireo matianina eo amin'ny sehatry ny taovolo ataon'ny orinasa Hexagone Taotry Etsy-Besarety. Ity orinasa ity izay orinasa tokana mpidinjara ny marika matianina Eugène Perma-Paris eto Madagasikara mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa araka ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra ny fanofanana nomen'izy ireo ny mpiantsehatra samihafa mpiara-miasa amin'ny omaly 12 Jiona fanatedina. Lissage permanent sy lissage brésilien ireo indray no be mpitady eny amin'ireo toerana fikarakarana volo amin'izao fotoana izao. Isan'ny mahasarotiny ireo mpanjifa nefa ny produit ampiasaina sy ny fotoana lany amin'ny fampiasan'izany. Ireo anton'ireo indrindra no anoloran'ireo matianina eo amin'ny sehatry ny taovolo ho an'ny mpanjifany ny produit professionnel Eugène Perma-Paris. Zavatra taken'ny mpanjifa voalohany indrindra aloha dia ny efficacité an'ilay produit sy ny avantage rehetra ao anatiny. Misy soin ve le volo, manahoana sy manahoana no résultat an'ilay izy. Dia ho an'ny Eugène Perma manokana zany dia manana ny avantage rehetra izy. Misy soin complet ao anatiny, mampangirana dia mampasopla an'ilay volo. Mizara traika efa amin'ity vokatra vaovao ao anatin'ny sokajy professionnel antsoina hoe Eugène Perma-Paris ity ny Hexagone Taotry ankehitriny. Ho an'ny lissage permanent, ny licite Eugène Perma-Paris no ampiasaina. Tsotra ny fampiasana azy, kanefa dia ahazoana volo tena mitsotra sady mifintina no maharitra ihany koa. Ho an'ny lissage brésilien kosa indray, ny cureless Eugène Perma-Paris izay tsy andaniana fotoana ny fampiasana azy no sady manalefaka sy mahamora bangoana ny volo. Miavaka ihany koa ny cureless amin'ny tsy fisiany ny formol amin'ny akora nanamboarana azy. Raha par rapport amin'ilay produit lissage brésilien hafa zany izy aingakaingana kokoa ny etapiny. Etapy anankefatra fotsiny izy dia vita zany. Eo amin'ny adiny iray eo izy zany dia vita fa tsy maharitra ela be ho an'ilay cliente maika lava ireny. Misy soin ny volo izy ary tsy manova ny firafitry ny volo mihitsy. Amin'izao fotoana izao mahatratra 30 ireo matianina mampiasa ny produit Eugène Perma-Paris eto Antananarivo ankoatra ireo miparitaka manerana ny faritra. Efa voarain'ny mpanjifa ity vokatra vaovao ity ary atao isa 3 volana ny fampiofanana ampahafantarana izany. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray miisa 5 ireo kompania mpiatoana eto amintsika isan'izany ny groupe Colina izay niova ho Saham Assurance ankehitriny antony tonga ny fiovana anarana ny mba hivondronan'ny mpanjifa rehetra izay miparitaka manerana ny firenena mihoatry ny 20 manana ny 13 hatramin'ny 15 isanjato ny tsenan'ny orinasa mpiantoana eto amintsika ny Saham Assurance fiantoana amin'ny lafiny rehetra no sahany Kaiton Jetslavo.
Ny taona 4 no tonga teo to Madagasikara ny Saham Assurance, produit de luxe ny fahafantarana maro ny atao hoe assurance hatreto. Natao any rehetra nefa nitolotra fa tsy voatery ho an'ireo mpiasa birao sy ireo afaka manao fiantohana fotsiny ihany. Manomboka amin'ny tetolo-tsotra araka izany ireo tompona draikitra amin'ity orinasam-piantohana ity, mampafantatra ny antom-pisiny, manazava ny tombontsoa azo avy aminy ary miezaka mandresy lahatra ny isam-batan'olona ihany koa. Groupe Colina no ahafantarany rehetra azy hatr'izay, niovo Saham Assurance anefa izy ankehitriny. Manazava ny anton'izay ny Tale Généraly. Zava-dehibe ho an'ny Colina Madagasikara na tonga azo Saham Madagasikara. Tsy nisy zavatra niova ankoatry ny anarana, finiavan'ny vondrona no nanovy io anarana io ho an'ireo fianakaviam-ben'ny Saham ankehitriny. Saham avokoa araka izany ireo rehetra mahakasika amin'ny vondrona ao amin'ny firenena misy azy avy. Tafiditra indrindra amin'izay fampivondronan'ireo mpanjifa izay ireo hetsika maro karakarain'ny Saham nanomboka amin'ny voalohan'ny volana Aprily lasa teo. Tanjona ny ametraka fomba fiasa mahomby sy maharitra ahafahan'ny rehetra miditra ao anatin'ny vondrona fiantohana. Voalohany indrindra ny vondrona Saham dia fomba fijery avy amin'ny filompanorina azy Moulay Hafid Elalami izay nametraka mandrakariva fa miorina amin'ny fitadiavana ny soa sy ny tsara ary ny fiombonana ny fahombiazana. Guide le groupe Saham depuis sa fondation en 1995. Ireo mpikambana rehetra amin'ny groupe Colina aty Afrika araka izany no nivondrona ao anatin'ny Saham Assurance avokoa. Isan'izany ny CNIA SAADA ao Maroc, groupe Colina aty Afrika sy ny Ramasimbe Indiana, Mercantile au Kenya sy ny maro hafa. Eo amin'ny tontolon'ny anao manjerina dia teo aza ny olana ara-teknika izay tsy maintsy nosetraina totosa somatsara ny fanaovan-tsiny teo amin'ny televiziona malagasy sy ny parabole Madagasikara afaka manaraka mivantana ny lalao rehetra amin'ny fiadiana ny tompon-dakeran-tany eo amin'ny baolina kitra araka izany ireo mpanjifa amin'ity orinasa tserasera ity fanampanazavana. Projet efa ela any izy io no nitsarakarain'ny parabole sy TV maniaraka fa noho ny antony ara-teknika moa zany izay niezahana mivana dia tanteraka ihany vovala izy dia afaka manaraka ny TVM zany tsika amin'ny alalan'ny parabole manomboka androany. Maria fa tsy misy sara ny fanampiny fa mahay-poana manao mpanjifa ilay izy. Anisan'ny mahafaly ihany koa mampafantarantsika moa zany manao mpanjifa fa afaka manaraka ihany koa zany tsika amin'ny alalan'ny TVM sy parabole ny Coupe du Monde araka ny fahitan'ny mpanjifa moa zany ny afatra nampitainy iny hoe tsy afaka tsika mandefa Coupe du Monde tamin'ny alalan'ireo chaîne français izay voafetran'ny droit na diffusion sur territoire ilay izy. Ifananana mafy moa ity sehatra ny fampitana ny mondial ity nandritry ny iray volana naovana izany mampahafantatra ny mpanjifany ihany koa ny Canal Plus fa isy ny hevitra manokana fa ny mpanjifa azy mijery ny lalao rehetra na dia misy lalao mifanindry azy ao amin'ny Canal 72 sy Canal 73 no ahafahan'ny mpijery mahita ireo lalao rehetra arak'izay safidiny rehefa misy lalao mifanindry. Izay tontolo ny baolina kitra izay hatrany dia amin'ny fiadiana ny tompon-daka nafana ny ririna teny Analakely raha toa ka somary nangingina izany teny Andotapenaka nandritry ny fampitana mivantana ny mondial tamin'ny alalan'ireny écran géant ireny lamina amin'ny ankapobeny ny alina 5 fomba iray iverena ny sakaizan'ny alina tsikelikely amin'ny fahazarana izany nijery mondial teny Andalambe ihany koa inandriana Rajanson na omaly alina. Amin'ny folora alina eto Analakely feno ny tokotan'ny lapan'ny tanàna nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny lalao iadian'ny tompon-dakeran-tany amin'ny baolina kitra. Fiara-manjatony no namen'ny manodidina hanatrika izany lalao izany. Maro ireo nisafidy ny hijery baolina miaraka amin'ny besin'ny maro. Mba le miaraka ouverture amin'olona zany mba tiako fa tsy dia hoe isan'andro. Ny ouverture c'est phase finale ohatrany hoe finale zany izay no eto. Ka ohatrany hoe hafa mihitsy zany miaraka amin'le olona be dia be ohatra izao dia le ambiance. Tsy voafetra ny tabataba, tsy misy be ihany koa ny orakoraka ety Kalamanjana. Nandrasan'ny maro ity lanonam-panokafana ny ao an'ny Brezila sy Kroasia ity. Tsikaritra ihany koa nefa fa fomba iray iverenan'ny sakaizan'ny alina tsikelikely amin'ny asany ny fijerena baolina iraisana tahaka izao taorian'ny fipetra no raisin'ny commune. Tsikaritra koa fa ny tombon'ny mpanjifa omaly va ho nandresy Neymar sy ny ekipany tsy nijanona ny asa tselika teny Analakely navarotra fafinaretana navarotra sigara sy ny zava-pisotro mahamamo tsy azo nidiran'izy ireo tao anaty tokotany be ny lapa.
polisy communal miisa 20 no nitandro ny filaminana raha ny filazan'ny mpivarotra nisy ihany ny resoreso madinidinika nangalan'reto fivondronan'reto vola zay ny varotra tato dia aveo le voyau dia le vola zany ny azon'le sefo dia le sasan'reto indray tsy nandroakanay tao tsy nanaiky ny fisian'izany resoreso izany ny polisin'ny commune tamin'ireo toerana hafa somary mbola vitsivitsy ny mpijery baolina kalamanjana ho maly alina toy ny teny Andotam-penaka raha tokoka tsy nisy mihitsy ny fampitana amin'ny vatana teto Mahamasina. Manoloana ny kianjan'ny Mahamasina misy anay amin'izao fotoana izao araka izao ahitantsika izao dia manginy Mahamasina raha isan-taona dia maro ny olona tonga mijery sy vory lanona ety mijery izay fampitana amin'ny vatana ny lalao goavana izay iadina tompon-dakany maneran-tany amin'ny lalao baolina kitra na ny mondial izany tamin'ity indray mitoraka ity dia tsisy ny fampitana vatana ety Mahamasina raha ny tsily antsofina enonay dia tsy ny avy eo anivon'ny commune no mikarakara ny fampitana vatana amin'itony alalan'itony écran géant itony fa orinasa iray izay mamboatra sy mivarotra itony écran géant itony. Tsy ny teto Andrenivohitra ihany nianoka ny lalao iraisam-pirenena koa ny commune manodidina isan'izany ny teto Tanjombato. Amanjaton'izy ireo no tonga nijery baolina eto isan'andro na tsy ny lalao goavana tahaka ny mondial aza na dia be aza ny mpankafy baolina noho ny fahoriana ny tranga teto akaiky teto nefa ny fanaja ny mpiarabelona vitsivitsy ny tonga nijery baolina ary tsy nisy orakoraka na dia lalao fanokafana aza ny nahatrehana. Croatie no alaiko eto dia mba tonga eto fa le any an-trano misy télé any an-trano fa le miaraka amin'ny ankizy tsy mety fa miaraka amin'ny reto namako reto dia mba ambiansa zany eto Brésil hatrany farany telo soray ary le tenenao fa afinaretana iraisana miankina amin'ireo mpitazan'renay hoe mba manao plus kely raha sanatika misy possibilité ahafahana hoe manafanafana vatana kely mianime miaraka aminay dia zao misy parti pour dia misy parti contre. Saika hifaninanan'ireo commune manodidina Antananarivo ny fikarakarana écran géant tahaka izao. Ho an'ny eto Andrenivohitra manokana mandritra ny iray volana tsy ho tapaka mihitsy ity écran géant jerena maimaimpoana ity. Fandresena voalohany any Brésil mpampiatrano manoloana ny Croatie tamin'ny isa 3-0 iny omaly iny tamin'ny fiadinany amboareran-tany taranja baolina kitra miverina ao an-tsain'ny rehetra ny lalao famaranana tamin'ny taona 2014 izay teo fionana teo amin'ny Espagne sy Pays-Bas fanadinana hoentin'ny Marjon. Ny lalao voalohany omaly dia ny fiona ny mpampiatrano sy Croatie lalao efatra zay efa vita dia saika ady sahatrany no ny fanindrianany Brésil sy Croatie teo amin'ny 12 minitra fidirana voalohany avany ny akavian'ny kianja nanafika ny ekipan'ny Croatie ary napiditra ny baolina teo ampovoan'ny kianja ny somary ny kroapaka kely Marcelo ary dia izy no namono ny baolina tao any araton'ny Julio César zay mpiandry tsatokazon'ny Brésil namono tena teto ny lehilahy ataoriny izay famonotena nataony Marcelo izay dia nahazo fanafiana tsara rindra ny ekipa brésiliana izay daka mandrivorivo tamin'ny tongotra akavian'ny Neymar no nanokatra ny arato an'ny ekipan'ny Croatie. Ataoriny izay dia nanao totoafo ny fanafiana nataon'ny ekipan'ny Brésil ka nanao fahadisoana atao amin'ny faritra tsy azo ivalozana reto ekipan'ny Croatie ireto ary nahazo penalty indray ny ekipan'ny Brésil ary matiny Neymar somatsara izay teo amin'ny 7 minitra. Mbola ny famarina trany ity fanafiana ity ary tany amin'ny 7 minitra dia nahita baolina tsara tolotra indray io Oscar ary atafiditra izay baolina izay 3-0 no sarahany rotota. Raha ny fandaram-potoana kosa ao amin'ity ariva ity manomboka amin'ny 7 ora Meksika sy Cameroun ao anatin'ny groupe izay afrikanina voalohany manokatra izao fiadinany amboara eran-tany izao ao amin'ny kianjan'ny Natal no nataterahana izany. Aoriny io amin'ny 10 ora ny fionana eo amin'ny Espagne sy Pays-Bas izay lalao famaranana tamin'ny taona 2014 tany Afrika Atsimo izay nondrian'ny ekipan'ny Pays-Bas tamin'ny tokana ray izay baolina matiny Iniesta tany amin'ny 9 minitra ary dia aravatra eo ny nofonofon'ny Pays-Bas ary dia anariny izy ireo amin'ity lalao rahariva ity everina fa lalao final tokoa izay fionana eo amin'ny Pays-Bas sy Espagne izay eo amin'ny kianjan'ny Salvador no anatanterahana azy ity. Ny lalao fahatelo farany amin'ny 12 alina ny fionana eo amin'ny Chili sy Australie ao anatin'ny vondrona be no misy azy ireto. Manandanja izao fananana ho an'ny fiadinany amboara eran-tany izay atao an'ny Brésil izao.
mety ho vita ve ny manao toa ny Spiderman amin'ny tena izy entsika marina ny fampalalam-baovao androany teratany italiana iray na vitany hanika zanatohatra misa 7 amin'ny tanan'ilany karazana bar fixe saingy miavaka izany ary fahaizana manokana ny kirakira ny herim-batany zava-bita miavaka voarakitra anatin'ny Guinness. Papillon italien na blondine sonanarana alalana ny Tazio Cavioli any ivelany sy amin'ny haino manjery samihafa. Raha ny sariny samihafa miparitaka manana filinina hafakely ity lehilahy iray ity. Hafahafa avokoa ny sariny rehetra, eo ny mianika rindrina, eo ny mianika mitady, mianatra ary manao toa ny Spiderman izy saingy tsy miakanjo indraindray. Eto indray fifananana herintsandry sy herin'ny ratsan-tanana nahazoany diplôma Guinness. Mirona 30 degré ny tohatra ny akarany eto sady mamora fanina no atahorana ihany koa ny fianjerana amin'ny elanelana 10 metatra mahery. Mahatratra 20 cm ny elanelan'ny zanatohatra tsirairay ampitana, fepetra tsy maintsy ajaina ny tsy ahafahana manolo-tany mily eny am-pandehanana sy ny fiatoana. Raha enina amin'ny 30 napetraka ny karakara eto ny antiray ny vitany izany hoe tonga tany amin'ny zanatohatra farany Blondie. Isan'ny naharesa latra ny Guinness ny nisongadina ny teratany néerlandais iray izay efa nahavita tahaka izao sangeraka amin'ny 30 isy ary ny teratany autrichien izay tsy nahavita afa-tsy 9 zanatohatra. Fanambina petrany hatramin'izay no lasa olona mitovy amin'ny Spiderman. Oronan-tsary izay isan'ny ankafizina sy nanosika azy lofo amin'ity zava-bita hafahafa ity. Nisongadina izany tamin'ireo fampisehoana nataony tany Italia, ny fiakarana amin'ny trano sy ny rindrina, ny fiainenany ambony rihana fadimy sy eo ambony fantsika. Ampolo taona no nianarany sy namemberena ny toy izao. Tsy mora ihany koa ny mianatra ny zava-misy rehetra tantaraina eny amin'ny sarimihetsika, tsy fanao ary tsy ary fianatra avokoa izy ireny. Mifaranatra ny fiarantsika tamin'ity alina ity tomboky lasy tomboky vavy azadino ny manaraka ny fandarana almanaka sy tanànantsika aorian'izao fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy izao amin'ny valora sasany kosa nanarahinao ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay tena kosa dia mimetraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.